Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Cahier Triomphe manolotra anao ny vaovao. Tsy naresy lahatra ireo mpanao gazety nanatrika ny valandresaka io maraina io ny fanazavana noentin'ny filohan'ny seni mahakasika ny fomba fiasany ity vomiera maleo tena mikarakara ny fividianana ity amin'izao fotoana izao. Nofaranana tamin'ny fomba ofisialy io maraina io teny amin'ny lapan'ny anteny Merandola anosy ny fiainoana ireo kandida ho mpikambana ao anatin'ny CFM. Kandida miisa 30 avy amin'ny faritra Atsimo Atsinanana, Androy ary Orombe anefa no mbola tsy nahavita ny anjarany. Maro ireo lesika tokony arenina amin'ny sehatra ny fitaterana eto Madagasikara, ny goragora sy ny tsy fandraisana andraikitra raha ny fanazavana no fototra iavian'ny loza sy anjakany tsy fandriam-pahalemana amin'io sehatra io. Niaran'ny lozam-pifamoivozana teny amin'ny lalana Kazobe ihany koa ny sampana lehilahy kristianina avy amin'ny FJKM Miandrarivo Ambanidia alatsinainy teo. Ny fitoeran'entana tsy mipetraka tsara sy ny tsy fitandriman'ny mpamily no nahatonga ny loza raha ny fanazavana azo. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia manodidina ny 400 isa ireo namony ainy tao Sierra Leone ny alatsinainy teo vokatry ny fiotsahan'ny tany sy ny tsodradrano raha ny nambaran'ny filoham-pirenena any an-toerana. Ny adidinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalala amin'ny Vonkolo TV hatramin'ny farany hanombohantsika ny vaovao dia tsy naharesy lahatra ireo mpanao gazety nanatrika ny valandresaka io maraina io ny fanazavana noentin'ny filohan'ny seni mahakasika ny fomba fiasan'ity vomiera maleo tena mikarakara ny fividianana ity amin'izao fotoana izao fanadiny Andro Rarso. Tsy naharesy lahatra ireo mpanao gazety nanatrika ny valandresaka ao amin'ny mpanao gazety io maraina io tena fobe-toerana ny fanazavana noentin'ny filohan'ny seni mahakasika ny fomba fiasan'ity vomiera maleo tena mikarakara ny fividianana ity ny amin'ny fikasihana indray ny isym-pividianana. Ny fangaro nandritra izany valandresaka izany hoe fomba fiasa vaovao ho fanatsarana ny isym-pividianana ve sa revision nataon'ny seni miaraka amin'ny district ankehitriny. Fa le zavatra izay lazaintsika mampitonga hevitra io zany dia fiasan'ny seni entina hanatsarana an'ilay isym-pividianana satria na zavatra mitranga eo anelanelan'ny 20 avril sy ny voalohany volana desambra misy ankizy be da be vaovao mahazo kara-panondro pirenena dia dian'izao reny ankizy reny zany dia reo levela satria tsy azontsika ampidirina ao anatin'ilay isym-pividianana ka tonga ny voalohany volana desambra dia verifiena any amin'ny fokotany amin'izay mombamomba azy dia ampidiritsika ao anatin'ny lista ny voalohany volana desambra. Zany hoe tsy misy révision zany fa asan'ny seni fotsiny anticipation ataon'ny seni mba entsika hanatsarana an'ilay isym-pividianana manaraka no nanaovana an'iny zavatra iny zany. Itsika izao hoe ao anatina révision na liste électorale zany hoe ny olona no manatona ny fokotany mijery ny anarany ao anatin'ny liste électorale dia zay ny fomba fipetraka an'ilay zavatra zany. Isana metra mpanao gazety fanontaniana amin'ny tsy fisian'ny ratsamangaika an'ny seni eny anivon'ny commune sy ny fokotany fa mijano eo anivon'ny distrika ihany. District izay mazava fa solon-tena-mpanjakana ao anatin'ny voniboka parti tsinjara-pahefana ka mahatonga ireo firaisamonim-pirenena sy antoko politika mametraka ny ihany amin'ny fahaleovantenan'ny seni valiteny boribory ny valin'izany. Ka ny hoe tsy mahaleo tena ny seni satria miara-miasa amin'ny sefim-pokotany everiko fa adihevitra tsy tokony hipetraka izay tsy mahaleo tena ny seni satria mipetraka eto amin'ity toeran'ity izay amin'ny fanjakana any travaux public ty toeran'ity dia zany angambany tsy tokony hipetraka zany zavatra zany
miaika nefa ny filohan'ny seni fa misy ny lesika amin'ny lalàna amin'ny fifidianana amin'izao fotoana izao anton'izay nanaovan'ny seni niaraka tamin'ny firaisamonim-pirenena sy natoko politika recommandation maromaro izay efa natolotra amin'ny prime ministre. Matoa ange zay nanao an'le recommandation dia mahita zany zahay fa misy tsy fetezana ao anatin'le lalàna zay misy amin'izao fotoana zao. Ny sarotra ao anatin'le izy fotsiny ange dia itsika mahafantatra tsara mpanao gazety, tsika mahafantatra ny atao hoe resaka hoe mandat zay zany tsy afaka mihoatra ny mandat zay anananay, ny mandat zay anananay, ny mampaniraka anay anao zavatra dia nataonay le zavatra zany fa tsy afaka mihoatra an'izay zavatra satria raha mihoatra an'izay zavatra izay dia lasa politika indray le zavatra fa tsy teknisianina intsony zay zany. Milaza ihany koa ny senio maraina io fa anjaran'ny prime ministre no mananga ilay commission interministérielle andrafitra ireo rijateny-dalàna araka ireo recommandation efa natolotra azy. Finiavana politika avy amin'ny gouvernement tsisy izany andrasana. Nofaranana tamin'ny fomba ofisialy io maraina io teny amin'ny lapan'ny anteny Mirandolona anosy ny fianona ireo candidat mpikambana ao anatin'ny CFM candidat miisa 3 avy amin'ny faritra atsimo atsinanana Androy ary Olombe anefa no tsy mbola navitany anjarany fanadiny andro rarson atrany. Tamin'ny roa ratolakandro mbola misakafo ny komity mpifantana ny andro tena andalatsara ireo candidat. Amin'ny 3 ora latsaka 10 minitra mbola tsy nisy olona ny trano fivoriana toerana izay fianon'ireo candidat. 3 ora katroka nasaina niakatra ireo candidat. Niakatra ihany koa ireo komity fantana no tarihin'ny filohany. Teo vagaga ny mpanao gazety tato amin'ny Cool TV FM satria dia tsy naraiza amin'ny fiantsoana izay nalefa an'ity komity ity ny amin'ny famaranana mialohan'ny fotoana izay natao io maraina io. Inona no antony? Nanamafy anefa ny filohan'ity komity mpifantana ity fa nandefa email ao amin'ny mpanao gazetiny Cool TV FM. Entombavaka zay toko olombelona ihany ka marifo fa fikasana dia zay fa niantso anareo zany keo maraina fa tsy tonga anareo. Nareo rehetrarehetra na email dolo efa ny keo maraina famarana. Raha mifantatra dia mialohan'ny 20 aogositra ho avy izao no anoloran'ity komity mpifantana ity ny anaran'ireo olona 12 andrafitra ny komity fampihavanana malagasy ny filoham-pirenena. Aorian'io no namezan'ny filoham-pirenena ireo anarana misy 12 ahafen'ilay mpikambana 3 andrafitra tanteraka ity komity vaovao ity. Tapitra treo zany ny asan'ity komity mpifantana na aberetsaka ireo mpanao politika ny fomba nanaovan'ny fifantenana ireo candidat. Raha tsy aivina, tsy nasarika ny olom-pirenena mihitsy ilay fitoandro ny hainon'ireo candidat etsy amin'ny lapananteny Mirandolona na dia natratra valonjato enina arivo azy ireo mpanao politika nandefa tota-taratasy firotsahana ho candidat. Nivezivezy tamin'ny tambazotra serasera indray tamin'ity androan'ity ny taratasy nalefan'ny prime ministre mampilaza ny diany ataon'ny prime ministre sy ny fianakaviany hatrika ny fivorian'ny SADC. Ny fianakaviany no mameno no isan'ny délégation izay andeha mazava ho azy volam-panjakana no andoavana izany fanadina. Ny prime ministre tenany mpiasa primature 3 mpanao gazety 2 ary nivady amanjanaky ny prime ministre miisa 4 no mandrafitra ny délégation nanatrika ny fivoriana tampony fa fito amin'ny 30 ny SADC hatrehan'ireo filoham-panjakana ny 20 sy 20 aogositra ho avy izao ao Afrika Atsimo. Andalo any Rwanda ireo délégation ireo voyage any Afrika Atsimo. Tamin'ny alalan'ny taratasy nalefa ny prime ministre ho amin'ny ministre Rambahiny no nampahafantarina io dia io. Volam-panjakana arak'izany no ikarakarana io dia amin'ny délégation azy io. Fiaramanidina manokana moa no handehana an'ireto délégation ireto. Volam-panjakana tokoa saingy fianakaviana no mandrafitra ny ampahambetsaka amin'ireo andeha. Fomba fanao tahaka izao no niteraka savorovoro maro teto amin'ny firenena amin'ny fampifangaroana ny volan'olon-tokana sy ny volam-panjakana na ny fampiasana ny volam-panjakana ho tombotsoan'ny olombe tsotsotra izao. Dradraina trano ny ady amin'ny kolikoly saingy eto endrika kolikoly ihany koa no atao. Akohatry ny mahendrika kolikoly izao raharaha izao dia hita ihany koa ny fanapara-pahefana. Tsaroana etony ihany koa ny raharahan'ny prime ministre Fillon izay nitondra ny zanandro lahy ny Terbola tamin'ny fiaramanidina manokana ny Repoblika Frantsay. Voatery namerina ny ampahambola tamin'izany ity prime ministre ity. Neto amintsika anahoana. Nembotra amin'ny 20 ny volana septambra izao ny fitsarana ny raharaha mampifanolana ny gazety Free News sy ny olona Honoré Rakotomanana raha tokony nandalo fitsarana tamin'ity androany ity.
Nanoizantsika ny vaovao kosa indray dia 70 taona nazahoan'ny Inde ny fahaleovanteny androany no namariana izany teny amin'ny résidence de l'Inde Analamahitsy isan'ny votra tamin'ny lahateny masivon'ny Inde miasa sy monina eto Madagasikara ny tombontsoa azon'izy ireo tamin'ny fametrahana politika mpampandrosoana matotra sy mazava. Michela Nanarjona. Isan'ireo fiaraha-miasa ara-diplomatika naharitra ny any Madagasikara sy Inde ny alohan'ny taona 1700 nahazoan'ny Madagasikara sy nahazoan'ny fahaleovantena no nanomboka izany. Nivelatra tamin'ny sehatra maro ny lafiny politika, toe-karena, akademika, siantifika fa indrindra ara-kolotsaina. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, ny tontolon'ny fambolena no iompana ny fiaraha-miasa betsaka indrindra. Amin'ity taona ity, ny fananganana foibe famokarana zezika entina hanampian'ireo tantsaha no votoatin'izay fiaraha-miasa ara-pamolena izay. Anisany mba toerana amin'ny fifandraisana eo amin'ny antsy Madagasikara ny resaka fambolena. Ny aton'izay moa dia Inde anisany mivelona amin'izay sehatra fambolena izay ary tsy misy hafa amin'izay koa ny eto Madagasikara. Ny resaka fananganana ny foibe famokarana zezika eto Madagasikara. It's going to do amazing things. Raha tsy ahivina ho omaly 12 aogositra no nitsingerina ny andro nahazoan'ny Inde ny fahaleovantenany. 70 taona nahazoan'ny Inde ny fahaleovantenany raha ny marimarina kokoa. Teo amin'ny sehatry ny toe-karena nahitana ny fivoaran'ny Inde nandritra izay 70 taona izay raha ny fanazavana azo androany. Politika mpampandrosoana matotra sy mazava no tokony apetraka Madagasikara raha toa te ahita vokatra azo ampatenana raha nambara ny masevoan'ny Inde amin'ny asa eto Madagasikara hatrany. Many people can say many things which the other person has to do or the other country has to do. Izy hoe fampandrosoana ny Inde tao anatin'izay 70 taona nahazoan'ny fahaleovantena izay moa izany dia hoe nisy niezaka vitan'ny Inde ho an'ny Madagasikara manokana izany nambarany teo hoe afaka mizara ny izay traikefan'izay Inde ho an'ny Madagasikara fa anjarany gouvernement malagasy no mametraka ny politika hoentiny hampandrosoana, mametraka ny politika hoentiny mampivoatra ny firenena malagasy anjara ny mponina malagasy ihany koa no manao an'izay hoe inona no tokony atao hampandrosoana izay mba hanahaka ny izay fampandrosoana izay efa vitan'ny Inde izay. Rules, regulations have to be made and those have to be followed. Raha nandrota ny sahazo androany raha toa ka iray faingo $10 miliara ny sandany toe-karenan'izy ireo 70 taona laza izay mandinina ny $2.5 miliara izany amin'izao. Raha toa kosa ka 50 tapitrisa taona isan-taona ny vokatra serealy alimentaire ny Inde 70 taona laza izay mandinina ny $570 tapitrisa taona izany amin'izao. Niakatra $1,000 amerikana kosa ny ari-karena fahobe raha toa ka $500 amerikana izany teo aloha. Androany nanamarina ny tsingerenan'ny andro nahazoan'ny Inde ny fahaleovantenany teny amin'ny résidence de l'Inde Analamahitsy. Eritaona sy tapany mialohan'ny fahataperan'ny fehim-potoam-piasan'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra tsy hita ny vahaolana maty-paika amin'ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana. Manjaka noho izany ny Gaboraraka fanadiny Iona Saina. Antaonany maro no naharenesana ny tompon'andraikitra eo anivon'ny tanàna Antananarivo. Nilaza fa ny moron-dalana ho an'ny mpandeha tongotra, ny lalana ho an'ny fiarakodia ary ny tsena natokana ho an'ny mpivarotra. Hatreto, iarahan'ny rehetra mahita fa mbola tsy foana ny mpivarotra moron-dalana. Ny mifanohitra amin'izay aza ny zava-mitranga, mitombo isandro manalina izy ireny ary efa hitovy isa amin'ny mpividy. Nanantona ny delege eo anivon'ny boriboritany voalohany ny mpanao gazety ny amin'ny fepetra raisin'izy ireo manoloana izany. Toy izao ny fanazavany ity tompon'andraikitra ity. Misy efa hitanareo isanandro eny hoe misy ny polisy municipale mandeha manao descente eny mangorona entana, manasazy sy ny sisa. Misy agent d'assainissement ihany koa raha ny ato amin'ny boriboritany voaloha manokana zao mikarakara an'izay zavatra izay. Hitanareo tsara zao fa misy amin'ny lalan'ny petite vitesse iny isotry Analakely fa manomboka maniry ihany ilay mpivarotra amoron-dalana. Olana mipetraka raha ny fanazavana hatrany ny tsy fampinisan'ny olombelona eo am-pelantanan'izy ireo. Izy araka ny fantarintsika ny boriboritany voaloha be velarana sady be olona eo amin'ny 7.70 kilometatra tora-droa izy ity. Eo am-pelantanana moa zany no an'ny boriboritany voaloha satria izay ny tena manana an'le toerana mafana raha ny filaza azy zany amin'le fanirian'ny mpivarotra tsy ara-dalàna dia manana 470 zany izay. Ka isika zany mahita hoe olona 470 no mandeha mandamina an'izay toerana nyresahako izay hoe ana Ambojatovo, Analakely, Isotry, Tomadinika 67 anankiroa, Atsimo sy ny karazany, Anosy, reny zavatra reny zany tena iarahantsika mahita fa tena tsy ho araka mihitsy. Isanandro mitombo ireo mpivarotra tsy ara-dalàna ireo.
ho an'ny mpanara-baovao kilalao sy fingapingana politika no manjaka eto amin'ireny vohitra Gasikara amin'izao fotoana izao. Tsy misy ny tena fikatsana ny fampandrosoana marina ho an'izay tanàna n'Antananarivo izay. Andaniny ny mpitantana ny tanàna mampiasa ny fahefany eo am-pelantanany ho an'ny tombontsoana toko politika iray na ho an'ny tenany manokana fa tsy miantoka ny fampandrosoana izay nifidianany vahoaka azy. Ankilany ny fanjakana Foibe manao ny fomba rehetra aminganana sy ampikatsona ny fampandrosoana eto amin'ity renivohitra Iramanana ity, toy ny tsy fanomezana subvention natokana ho an'ny commune Antananarivo renivohitra izay maharitra ny taonany maro. Vokatra izay rehetra izay manjaka ny gabraraka ary efa andavanandrom-piainan'ny vahoaka ny loto, ny tsy fandriampahalemana, ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo. Mijanona oviana fotsiny ihany ny hoe Antananarivo renivohitra tanàna madio sy milamina. Maro kosa ireo lesoka tokony arenina eo amin'ny sehatry ny fitaterana eto Madagasikara, ny goragora sy ny tsy fandraisana andraikitra. Raha ny fanazavana azony fototra iavian'ny lozatsy sy anjakan'ny tsy fandriam-pahalemana eo amin'izay sehatra izay mioramandra. Lozam-pifamoivoizana amin'ny sesesy, fanafiana amin'ny tampihadiana amin'ny lalam-pirenena maro sy antanàn-dehibe, fihodinana an-dalana ataon'ireo mpitatitra eto an-drenivohitra. Ireo no isan'ny olana eo amin'ny sehatry ny fitaterana manerana nosy amin'ny ankapobeny. Maro ny tolo-kevitra efa nangoson'ireo mpisehatra eo amin'ny fitaterana, saingy tsy mbola nisy ny fampiarana izany hatramin'izao. Ny tsy fandraisana andraikitra no antony voalohany mahatonga ny loza sy ny tsy fandriampahalemana eo amin'ny fitaterana raha ny fanazavana firaisam-pirenena nanaovana fanadihadiana. Be mihitsy tsy fandraisana andraikitra zany antony, izay ny tena antony. Zany hoe misy lalàna eo, misy fepetra eo, misy tokana andraikitra koa ohatra izay tsy taterana araka ny tokony ho izy, fa eo ihany koa ny fomba fiasa ankapobeny mihitsy. Tsy fandraisana andraikitra ilay izy, eo no fitondram-panjakana. Eo zao tonga eto zao mba ny location de voiture ohatra, izay somary mitana koa zareo hoe misy lasatra amin'iny nisy boinina tamin'ny ankazobeny, misy fepetrany raisina izay mampitekatra aloha atao adivitra eto zany. Eo ny sehatra hoe ahoana marina momba an'ireo coopérative izay miasa eto amintsika, mbola mety ve ilay coopérative tsy mety satria tsy voafen'ireo union samihafa akory ity coopérative ity ary manao sasem-patana. Hitantsika daholo zay rehefa mandeha taxi be tsika ohatra dia manao sasem-patana daholo, te hiodina ny olona tsisy fandaminana eny amin'ny filarana fa dia mifandrombaka ny olona, mpagnaro-paosy manao ny ataony, mpanendaka zao dia anaty taxi be amin'izao fotoana izao, aiza ilay fandraisana andraikitra. Nisy androany ny atrikasana atao hitadiavana vahaolana mikasika ny fitaterana eto amintsika. Mpisehatra maro no nandray anjara tamin'izany. Isan'izany ireo firaisamonim-pirenena miaro ny zonim-panjifa, ny tompona andraikitra eo anivon'ny fitaterana tanety na ny ATT, ny solotenan'ny komina Antananarivo renivohitra, ireo coopérative amin'ny zotra nasionaly. Tsy nahatonga solotena kosa ny avy amin'ireo coopérative manao fitaterana an-drenivohitra nandritra izany atrikasa izany. Isan'ny mampitarana ny mpanjifa nefa fa niafitsika izy ireo, indrindra amin'ny fotoana mahabetsaka ny mpandeha na amin'ny hariva. Tontolon'ny fitaterana izay hatrany dia niaran'ny lozam-pifamoivoizana teny amin'ny lalana Kazobe ihany koa ny sampana lehilahy kristianina avy amin'ny FJKM Miandrarivo Ambanidia ny alatsinainy teo. Ny fitoeran'entana tsy mipetraka tsara sy ny tsy fitandreman'ny mpamily no nahatonga ny loza raha ny fanazavana azo fanadiny Manohy Ranefson. Niaran'ny lozam-pifamoivoizana tao Kazobe ny sampana lehilahy kristianina avy ao amin'ny FJKM Miandrarivo Ambanidia ny 14 volana Jolay teo tamin'ny 4:00. 17 naratra fa tsy nisy kosa ny ainana fohy. Itodi-doha iverina Antananarivo avy namonjy ny zaka-BNSL tany Manjanga izy ireo izotra doza izao. Noentina tao amin'ny hopitaly ny Kazobe ny ankamaroan'ireo naratra, nisy roa tamin'izy ireo kosa noentina tao amin'ny HGRA. Izy io tena manakazo. Tsisy maty izy fa naratra moa zany dia maro ny naratra tao amin'ny literabany Manjanga zany izy io. Ny antonona tonga le loza dia le porte-bagages iny nitarika n'le balotage satria tsy mifixa tsara le porte-bagages dia tsy nazefatra le entana teo ambony porte-bagages dia nidaboka côté gauche le sprinter. Rasaivina, vao tamin'ny tapabolana no nisy lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona maro avy ao amin'ny STK Soavinandriana tamin'ny lalana Kazobe iny. Ny tsy nahan-tafidirany vitesy no nahatonga loza tamin'izay. Teto indray, ny tsy fetezana teo amin'ny fitoeran'entana no nahatonga ny loza. Mipetraka arak'izany ny fanontaniana hoe tsy ampy ve ny fijerena ny kojakojan'ireo fiara mialohan'ny haingana ka mahatonga ny loza toy izao. Ilaina ny fandraisana fepetra entitra avy amin'ny tompona andraikitrisan'ny tokony manoloana ny fisehoan-doza matetika tato ho ato. Alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao, ireto misy dokavarotra.
mampianatra zegny ny mahatonga izahay mampiasa izy io n'olo vasono tegna sarobidy tegna mazavady sady fampiasa andavanandro mampazoto matentsekoly amin'ny fahatsarany volona lasa Parabola ndray zao ny tena mila engagement ve mila décodera 0 ariary sura fa zay vao teny ivoaka ny sary sura oya oe sura idirana idira sura sure Parabole Madagascar tsy misy engagement sady maimaimpona ny installation Parabole Madagascar la télé comme je l'aime sady vola fa mafana be mihitsy izy misongola dadabe zanonako ary ahoana ny tovolahy iamoko vola efatra azafady eo ary manahony ianao atao menakelyna ono aky fa ahoana kendry malafo mofo petape ohatra zao tsy ambara telo lovaiko tamin'ny bebe avao kia safasdan tsy ambara telo ny fahombiazana isanandro La 4G by Telma. Rendez-vous en Telma Shop. La 4G by Telma, plus de 60 villes partout à Madagascar. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika azadinona ny fandaharana tsy maleon sampana arahanao alohan'ny fandaharana mekamag eto amin'ny fahitalavitra Cool TV. Nanoizatsika ny vaovao kosa indray. Efa mampidi-drano anetsana amin'izao fotoana izao ireo tantsaha eto amin'le Makatananarivo araka ny fanazavan'izy ireo any amin'ny volana septambra ano anomboka ny fanetsana. Manorana efson. Efa nisy ny fampidiran-drano tamin'ny faraparan'ny volana jolay saingy tsy naraka izany. Efa hita miditra tsikely kosa ny rano amin'izao fotoana izao. Misy ny fahatarana eo amin'ny fahazon'ny faritra sasan-drano noho ny fisian'ireo fanotofana tanimbary ny fanesy. Anomboka tamin'izay izao ny rano miditra. Fa ety aminay izany ilay nanaovana n'iny lalam-baovao iny dia elaela vao tonga ny rano ety ambadika ety tamin'ny herintaona izao ity tsy nanetsy raha tsy nisy an'ilay ranorana be iny. Satria kely ilay vavadalina amin'iny dia tsy tafiditra ilay rano. Manomboka volana septambra izay manetsa. Dia vary aloha io dia miakatra desambra na janvier rairay amin'izay. Toy ny isan-taona, misy fiantraikany eo amin'ny mari-pana izay fampidiran-drano izay. Mangatsiaka ny andro raha miditra ny rano. Vao miala fa mbola miala anaty nananazy ny rano ery aminay dia izay mahatonga ilay andro mangatsiaka ava miditra ilay rano dia raha vao miditra aty ava miditra ohatr'izao ny rano dia mangatsiaka foana ny ety aminay izany parapatapitra ny volana hosy septambra izany dia mangatsiaka ohatr'izao foana mpandrapahatsiana izany mangatsiaka foana dia vita ny ketsa dia mafana indray ny andro ny ety aminay. Akoatra izay fahatarano fampidiran-drano izay, mahatonga tondradrano ihany koa rehefa tonga ny fahavaratra ny fanotofana tanimbary eto Antananarivo. Mihasarotra araka izany mamboly eny amin'ireo toerana ireo. Efa misy mpanambola mamatra sy mividy tsikelikely ihany koa ireo tanimbary mbola tsy voatotitra. Mipetraka araka izany ny fanontaniana hoe inona indray no iveloman'ireo tantsaha ireo rehefa tototra daholo ny tany voleny. Ny fanaovana tatouage lasa mahasarika olona maro ny fanaovana azy ireny ankehitriny ary tsy mifidy taona ihany koa, tsy mifidy toerana asiana azy koa izy ireny raha ny fanadidina natao arahoary. Toy ny lamaody amin'ny ankapobeny efa mahazovahana eto amintsika ankehitriny ihany koa ny fanaovana tombo-kavatsana ny tatouage amin'ny teny vahiny na dia tsy kolotsaina malagasy aza izany.
antony maro no mety hatonga ny olona hanao tatoazy, ao ny fankafizana tsotra izao, ao ihany koa ny fahatsiarovana zavatra nanamarika tamin'ny fiainana, tsy mividy olona sy taona ihany koa ny tatoazy. Zany tsy midépendre an'izay fa na gasy na vahiny dia misy foana mifangaro. Ny ananay fotsiny hoe raha vao latsaka ny 18 ans dia mila autorisation, fa sinon mifangaro manomboka hatramin'ny misy 7 ans miakatra jusqu'à 70 ans dia efa manao. Miaraka amin'ny ray aman-dreniny izy dia izay ny faniriany dia mba tadiavin'ilay ray aman-dreny atao dia atao. Ny tatoazy ihany koa dia tsy mandeha ila tahaka ny kirarony Bemina fa tsy maintsy misy zavatra miaraka amin'ny foana. Raha vao miresaka tatoazy ohatra dia tsy maintsy hoenao ny piercing. Ho an'ny vehivavy dia afaka ampiarahana amin'ny antsoina hoe maquillage permanent. Ho an'ny lehilahy indray dia misy ny antsoina hoe dépigmentation, natao hanafenana ireny volosola ireny. Tsy voatery hafa-po nefa ny tombo-kavatsa, ka izany no mahatonga ny olona sasany hanala na hanolo azy vaovao. Manandray raha ato amin'ny nenay tsisy atahorana satria fanjaitra ra isan'olona. Ny ato Madagasikara misy manala, izay manala amina laser fa lafo ny laser dia tsy dia takatry ny olona fa ny tena mandeha zao ny ato aminay ny tatouage repiquage. Repiquena ilay izy dia saupoudrena produit dia iny no mamela takopery avy eo, mamela korototra an'ilay nenjera ireny dia manaraka le tatouage avy eo. Fa mamela cicatrice kely dia amin'ilay cicatrice indray ianao zany no mila manao traitement. Na eo aza nefa izay fironan'ny olona maro amin'ny fanaovana tatoazy izay, maro ihany koa ireo tsy resy lahatra hanao izany. Ho an'ireo kristianina ohatra, heverin'izy ireo fa tsy sitrak'Andriamanitra izany satria tenipolin'Andriamanitra ny vatantsika olombelona ka tsy mendrika ny hosimbana amin'ny zavatra toy ireny. Mahaliana sy miantoka ny fivoarana ara-tsaina ny fahafantarana ny kolotsaina hafa. Izany mahazo tombony amin'izany mpianatra mandrato fianarana any ivelany any mandray anjara amin'ny fampivoarana ny firenena ihany koa ny fahafantarana ny kolotsaina hafa raha ny voalazan'ireo mpianatra. Fanadidina. Samy manana ny mampiavaka azy ny firenena raha eo amin'ny sehatry ny dimy resahana. Ny danse patriotique dia andianina izy io ary andihizina rehefa tonga ny andro ankalazana ny fahaleovan-tenan'izy ireo. Fampiroboroboana ny kolotsaina indiana sy ny kolotsaina malagasy no tena tanjona ho ny solotena ny fikambanana ireo mpianatra nahazo ny vanjim-pianarana avy amin'ny gouvernemanta indiana. Fomba iray ny danse patriotique hanehoana ny fitiavan-tanindrazana ny Inde ho iatrany ny fanazavana ireo mpianatra malagasy. Fikambanany ireo mpianatra izay nahazo vanjim-pianarana tany Inde moa zany dia anisany mampiroborobo izay kolotsaina indiana izay ary mampifandray hatrany ny fifanakalozana kolotsaina gasy sy ny kolotsaina indiana amin'ny anaran'ireo tetikasa samihafa izay tanterahany fikambanana. Le idy natao teo zany dia hoe fampisehoana ny fitiavan-tanindrazana ny Inde mifandraika amin'ny izay événement misy moa zany nanaovana izay anehoana izay kolotsaina karana izay dia ny andizy natao teo mampiseho izay hoe fitiavan-tanindrazana any Inde izay. Nisy ihany koa ny danse gasy izay maneho ny mahamalagasy antsika. Danse patriotique fotsiny eny danse mifandraika amin'ny fitiavan-tanindrazana ny Inde. Tsy amin'ny ady sy ny tolona ihany no hanamariana ny fitiavan-tanindrazana ny ara-kolotsaina indrindra no tokony hanehoana ny fitiavan-tanindrazana hoy izy ireo. Raha andro manokana no entin'ny firenena maro hanamariana ny fitiavan-tanindrazana na ny traga goavana niseho tamin'ny firenena, ny any indiana kosa aseho amin'ny alalan'ny kolotsaina iainana amin'ny andavanandro izany.
tontolon'ny kolotsaina izay atrandy ny azafady ny lanjan'izany eo amin'ny kolotsaina malagasy ny toerana sy ny fampiasa izany amin'izao fotoana izay ndray no entina aminao anatin'ity fanadinana manaraka ity arahoary. Taloha raha misy olon-dehibe mitsangana eo na hoe olon-dehibe mipetraka dia ny fahalalam-pomba tsy avy hatrany dia hoe tonga dia mandika fa mana hoe azafady tompo na hoe mba ilalana tompo dia izay anao vao mandika an'ilay olona andalovanao na olon-dehibe azy io na hoe somary hita zany zokonjokony no ny tenako liza dia tsy maintsy mitena hoe azafady tompo. Manao azafady satria anisan'ny kolotsaina malagasy ny fialan-tsiny sy fangatahana lalana amin'ny olona izay hitenenana. Raha ohatra zao hoe miteny ny olona anankiray dia miteny izy hoe miala tsiny miala fondro angataka fitenenana tsy zokony fa zandrany tsy ray aman-dreny fa zanaka dia après aorianan'izay izay izy vao manohy fitenenana. Fanaovana mba ilalana fangataham-pahazon-dalana raha iteny fa eo ihany koa ny fialan-tsiny raha misy teny voalaza ka manafitohina ireo iresahana. Izay amin'ny ankapobeny no nampiasain'ny malagasy fahiny ny azafady. Antony iray nampirindra ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany ny azafady. Raha ny fanazavany ny mpikambana iray eo anivon'ny akademia malagasy tafaresaka taminay. Ho mety teradoza na fahavoazana ho an'ny tena na ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Ny fady dia zavatra nohajaina fatratra tamin'ny andro fahiny. Hoe rehefa misy anton-javatra na toe-javatra izay avy amin'ny tena ka mety ahatonga fanohitohinana ny hasina sy ny hajan'ny olona anankiray na ny maromaro na ny fiarahamonina dia misy hatrany izay le hoe fanaovana azafady izay ary tsy voafaritra izany fa marobe ny toe-javatra sy ny endri-javatra mety hitaky izany azafady izany. Ankehitriny efa tsy tsikaritra firy intsony ny fanaovana azafady. Antony mahatonga izany ny fantrana. Azo sokajiana roa io fantrana io, ny fantrana ara-batana ary ny fantrana ara-tsaina. Io fantrana ara-tsaina io no antony mahatonga ny olona tsy hanao azafady intsony. Fa eo indrindra ihany koa ny fantran'ny saina, ary izay fantran'ny saina izay no mandetika ny isam-pianakaviana any amin'ny tsy fieritreretana fa tsy ny hitan'ny maso, ny hohanina, ny hotafiana, hanika lasa tsy dia manome lanja loatra intsony ilay zava-panahy sy ny sotroavina tokony fampitondrana ao anatin'ny fiarahamonina. Ka everina ho zavatra tsy mampaninina ny tsy mifanaja, everina ho zavatra tsy atao manohitohina ny tena akory ny tsy mifanome asina sy voninahitra na dia ao anatin'ny samy mpianakavy azy. Dia izay tontolo efa tena mirefarefa izay ny lasa tontolo iainan'ny ankizy sy ny zatovo. Na miavitsy aza ny olona manao azafady amin'izao fotoana izao, ilaina trany ny fanabeazana ny olona amin'ny fampiasana ity fomba ity. Samy manana didy amin'izany ny olon-drehetra isan'ambaratongany, manomboka amin'ireo ray aman-dreny hatramin'ireo mpitondra fanjakana. Tontolon'ny kanto kosa indray dia fizarana ny kanto malagasy ny arana tamin'ny mpankafy tao anatin'ny 70 taona no entin'ny Eric Manana Antsehatra amin'ny 17 Aogositra ho avy izao eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy kolotsaina Mahamasina. Fanadina Rindra Randrianomana. Efa ela no ny andrasan'ireo mpankafy ny fiverenan'ny Eric Manana eto Atandrazana. Fampisehoana izay mifandray amin'ny fanamarinana ny 70 taonany ny akarany Antsehatra. Nandalo fotoatsaritra ity mpanakanto ity raha ny fanazavany tao anatin'izay fotoana izay. Ireo fampisehoana tanterahana ny ivelany no anisan'ireo nanamarika azy nandritra n'izay 70 taona izay. Fotoana nahafahan'ny hitondra ny tena kanto malagasy na ho an'ireo mpiray-tanindrazana na vahiny raha ny fanazavany. Nanamarika daholo na ny Olympia zany na ny Casino de Paris na ny fa anisan'ny tena ohatran'ny hoe fahatsiarovana tsara hoahako zany dia tamin'ny fampisehoana nataonay tao amin'ny Philharmonie à Berlin. Io zany tena salle tena aripomba be, fitaovana sy ny son, izay tena fahatsiarovana anisan'ny nafinaritra, fa nafinaritra daholo ny ankabeazany, nafinaritra daholo fa fahatsiarovana ratsy be da be tamin'ny mbola vao nanomboka sisa fa anisan'ny zany raha ohatra hoe hanao an'ity asa ity zany dia tsy maintsy mivonona hoe ho mafy le asa.
Fankalazana arososona no raisin'ny lapany fanatanjahantena sy kolontsaina Mahamasina amin'ny 17 Aogositra ho avy izao. Eo ny fankalazana ny 100 taona ny akaran'ny Eric manana antsehatra, eo ihany koa ny 530 taona ny orinasa Jamba izay manana ny tanjona iombonana ny rotonta fanehoana ny tena malagasy. Sy mavoatra ny atao hoe gadona malagasy, mozika malagasy zany. Dia ohatran'ny Jamba ihany, Jamba koa ohatray sary piaro amin'ny zavatra vita malagasy. Ny anay moa tenenina mihitsy hoe za malagasy. Izy nanao tsara ny ranotaniko. Dia nanotaniko na za malagasy sa Madagasikara daholo reo. Dia zay anisany no nampiray ny Eric manana sy Jamba zany amin'ny fankalazana 500 taona an'ity ary tsy eto Antananarivo fa eraky Madagasikara mihitsy ny fiarahanay. Ary mety ohatrany apita zany mihitsy. Rehefa nandinika hoe 100 taona ny akarana tsehatra, inona re mba azoko mba hoe ataoko amin'ny zavatra ananako sy mba haiko ho an'ireo tanora sy ireo mpanakanto tena manana ange, tena any ambanivohitra risika mandeha tournée aty ange dia zay ny tena zavatra mahafinaritra le midécouvrir an'le olona any ambanivohitra tsy azonao tsy aina fa ny harena nanany eo am-pelantanany ny feony sy ny zava-maneno tena indraindray anao mahatsiaro bitika mihitsy tena marina zany. Tao anatin'izay 100 taona izay tsy nitsahatra nitondra avy ny kolontsaina malagasy any ivelany Eric Manana. Nizara izany kanto izany tamin'ny mpanakanto vahiny no tanjony hatrizay ka hatramin'izao ary asehony amin'ny tapany fahatelo ny fampisehoana ankalazany 100 taonany ny akarany antsehatra izany. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia atleta rosiana 7 ihany no nahazo nandray anjara tamin'ny fiadiana tompon-daka eran-tany ho an'ny taranja fototra atletisme atleta izay misoratra amin'ny tenany ihany fa tsy nisalotra ny sainam-pirenena rosiana. Fanadina. Roapolo volana tsy aorinan raha fandraisana fanafody mampatanjaka izay navoatontonina federasiona rosiana, atleta rosiana miisa 7 ihany no nahazo fahazon-dalana avy amin'ny fikambanana raisam-pirenena ny taranja atletisme ny amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiadiana tompon-daka eran-tany izay atao à Londres amin'izao fotoana izao. Na izany aza tsy afaka nisalotra ny sainam-pirenena rosiana ireto atleta ireto no io raharaha io. Raha tsy ahivina no sazin'ny federasiona iraisam-pirenena ny federasiona atletisme rosiana ny amin'izay fampiasana fanafody mampatanjaka izay ny taona 2024. Vokany tsy afaka ny andray anjara amin'ireo karazana fifananana iraisam-pirenena intsony rosiana. Nandritra sy fifananana ity efa nisy ny atleta rosiana izay nandrobaka metaly volamena fandresena izay misoratra ho an'ny tenandreo atleta ihany. Du coup j'étais vraiment concentrée. Efa fantatry ny olona rehetra ny tenako ary ny andro ny fandreseko ny akamaroany. Ny fantoka tanteraka tamin'ny fifaninanana aho haka izany. Sady tsy namaky na inona na inona aho no tsy nijery an'izaniza. Nakaina tsara aho ary ny andro ny feo fanairana. Amin'izao fotoana izao ity fifaninanana ity no nahaizako ny feno tontoloko ary faly aho. Et j'en suis très contente. Ho an'ireo atleta voafidy hatrika ny fifaninanana eran-tany ireo, vitan'izy ireo nanapirofo fa tsy tafiditra amin'izay raharaha fampiasana fanafody mampatanjaka izay izy ireo. Fitiliana ara-pahasalamana entitra ihany koa natao tamin'izy ireo talohan'ny andraisana anjara amin'izany fifaninanana izany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia manodidina ny 700 isa ireo namony hainy tao Sierra Leone ny alatsinainy teo vokatry ny fiotsahan-tany sy ny tora-drano raha nambaran'ny filoham-pirenena any an-toerana. Fanadiny ao amin'ny sarin'ny France 24. Amanjatony no maty ary amanarivony ihany koa ny mbola tsy hita raha nambaran'ny gouvernemanta Sierra Leone momba ity lozan'ny tranga ity. 3 andro zay no nitsahany tany sy nisy tora-drano ity, fianakaviana maro no niaran'izany. Ny vata mangatsika ny anabaviko no hitako voalohany ary ny antsivonjy za avy eo. Tomany BDB ihany koa no eniko. Maty tamin'io daholo ny fianakaviako rehetra. Faritry ny tanàna iva maro no ripaky ity fiotsahany tany ity. Misy tsy manara-dalàna ihany koa ny fanorenana ny trano sasany raha nambaran'ny mpitany filaminana ao an-toerana. Nanao antsivonjy amin'ny vondrona iraisam-pirenena araka izany, ny filoham-pirenena Sierra Leone ary ny saotra ireo mpamonjy voiny. Miaraka amin'ireo firenena izay miara-miasa amintsika amin'ny fampandrosoana ny firenena, dia efa nisy ny toerana nanangonana ireo niaram-boiny mba hahafahantsika manavitra ihany koa ireo mbola mila fanampiana.
isan'ireo ahina amin'ity tondradrano ity ny mety isin'ny aretina maro toy ny kolera. Raha tsy ivina ny taona 2024 dia efa isan'ireo firenena tratran'ny Ebola ihany koa i Sierra Leone izay nafatesana olona manodidina ny 4,000 eo. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Tsy naharesy lahatra ireo mpanao gazety nanatrika ny valandresaka io maraina io ny fanazavana noentin'ny filohan'ny CENI mahakasika ny fomba fiasan'ity sampandraraha ity amin'izao fotoana izao. Nofaranana tamin'ny fomba ofisialy io maraina io teny amin'ny lapan'ny antenimiran-dola anosy ny fiainona ireo kandida ho mpikambana ao anatin'ny CFM kandida miisa 3 avy amin'ny faritra atsimo atsinanana Androy ary Rombe anefa ny mbola tsy nahavitany anjarana. Ary farany mody aniaran'ny loza mpifamovozana teny amin'ny lalana Kazobe. Ihany koa ny sampana lehilahy kristianina avy amin'ny FJKM Miandrarivo Ambanidia ny alatsinainy teo ny fitoeran'entana tsy mipetraka tsara sy ny tsy fitandreman'ny mpamily no nahatonga ny loza raha ny fanazavana azo. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ny dia alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soavamandry dia veloma amin'ny daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao. Narainao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Cahier Triomphe. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao miaraka tamin'ny Bonjour. Juantsika jiaby.